Iara-iasa ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ny vondrona Eoropeanina ary sehatra maro no iarahana miasa ka ao anatin'izany ny famoahana ny fitsipika amin'ny feno serasera na ny code de la communication. Ny ministeran'ny communication sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana moa zany no azo lazaina fa véhicule na fiara hitatitra ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny ary ny ady varotra izy itsika koa nangataka fiara-miasa ny amin'ny tokony hivoizana arak'izay tratra ny démocratie, ny bonne gouvernance, ny état de droit, ny lutte anti-corruption sy ny etsetratsetra izay tokony ity ministera ity zany no iandraikitra izany voalohany ary mahafaly no milaza fa ny fanaraka ny rotonta ny anatevina izany fiara-miasa zany. Fahalalan'ny asa fanaovana gazety teto Madagasikara moa zany dia fantatritsika fa nandalo crise koa miaraka tamin'ny transition teo ary tsy ireny angamba no hitsarana ny asa fanaovana gazety noho zany dia nanazavo zahay nanazavo isika amin'ny zavatra hatao manomboka izao anisan'izany no tokony hamoahana ilay code de la communication ary efa miezaka ny rehetrrehetra ahafahana manatanteraka izany. Nozerena tao anatin'ny fianana ihany koa momba ny fanatsarana ny serasera amin'ny fiara-miasa eo malagasy sy ny vondrona Eoropeanina. Ny vondrona Eoropeanina izay nametraka amin'ny mahazava-dehibe ny asa iandreketan'ny mpanao gazety ary ny fahalalahany ny asa fanaovana gazety. Une première visite au ministre de la Communication en relation avec les institutions, une visite de courtoisie, mais une visite aussi importante pour passer en revue l'ensemble de la coopération, du partenariat entre l'Union européenne et Madagascar, de voir ensemble comment on peut communiquer mieux et de tout ce qu'on fait ensemble, de la part du gouvernement malgache, de la part de l'Union européenne, comment arriver d'une manière plus efficace à l'opinion publique malgache et européenne en même temps. On a aussi parlé et constaté l'importance que nous attachons au rôle de la presse dans un système démocratique, à la liberté d'expression et à la promotion et à la défense de l'intérêt légitime de la population à être bien informée. Arak'izany, ifanome tanana amin'ny vondrona Eoropeanina sy ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana.